nahoana indray avana no miaraka aminao am'izao alady mazaina izao tonony ahoanao tsirairay avy any an-tokantrano any ny fiadanany tompo isarantsika ihany koa ny tompo a nanome antsika indray ity volana vaovao ity izay ibanjina antsika aloha hevitra vaovao ihany koa dia ny hoe manamasina ny tenany ny mino manamasina ny tenany ny mino ety amin'ny FJKM akadindramamy fahazavana sondapartany Antananarivo Atsinanana no nanatantezana ny fampofavana tamin'ity androany ity manana mbara aminao ny tompo dia sainainao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ho aminareo eny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Miarahabantsika rehetra nahatratra ty alahady 4 aogositra taona 2024 ity. Miaina ny loha hevitra hoe manamasina ny tenany ny mpino isika eto amin'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara. Anio dia alahady 10 manaraka ny Trinité. Idera sy ankalaza ny tompo Andriamanitsika isika amin'ny alalan'ny famakitsika ny salamo 5:20 andiny voalohany hatramin'ny 5. Salamo 5:20 andiny voalohany hatramin'ny 5 ary ao aorian'izay dia ny hira voalohany ny andiny voalohany faharoa 5. Manasa ny fiangonana hitsangana idera ny tompo Andriamanitsika. Iombona isika manao hoe Jehova, iza no hitoetra ao amin'ny tabernakelinao, iza no onao an-tendrombohitra ao masina, izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony, tsy manendriketrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ny ratsy ny sakaizany, ary tsy manao izay hafa-baraka ny namany, tsy manaja ny ratsy fanahy, fa manome voninahitra ny matahotra ny Jehova, tsy mivadika amin'ny fianianana na dia manikotra ny tenany aza, sady tsy mampihana ny volony reny kolokolana izay mitandrina izany dia tsy mba hampozozo mandrakizay. Amen. Bavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino. Andriamanitra masina sy be voninahitra ianao. Koa izany no hideranay
sy ankalazana ny anaranao. Ianao tokoa manko Tompo no nitantana sy nivimbina ny fiainanay, nitondra anay namakivaky ny herinandro iny, ka mbola anananay zao tompa-velomana izao ndray atraranay ty alahady ity. Koa dia misaotra anao indrindra izay ry Tompo noho ny amin'ny fitiavanao anay. Mahatsiaro anefa izay fa tsy tanteraka eo anatrehanao, madika ny didinao marina tokoa izahay. Tsy mendrika anao izay Tompo, satria ianao lay masina, miantso anay mba ho masina, dia tsy mendrika izany izahay. Tompo mamindrafo aminay, mamelany elokay. Mino sy matoky izay fa miaino ny vavaka izay asandratray aminao izahay. Koa mino izay fa mamindra fo aminay tokoa ianao, ary raisinay amin'ny finoana ny valimbavaka izay atolotra ao aminay, dia ny famelan-keloka izany. Izao fanompo-pivavahana izay tanterahanay izao ary, dia mba ho iseho ny voninahitra ao tokoa, ka andraisanay fanavaozana avy amin'ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Tonga amin'ny fotoana ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika zao ry havana. Koa ny hira fa 275 andiny voalohany sy fahatelo no tanterahantsika izao dia hitsangana ny ankizy sy ny tanora. Aorin'izay dia iroso avy hatrany ny anambara ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora, ny tari-bavaka sy ny amaky ny soratra masina. Fifaliana ho an'ny sampana sekolelady ny mizara tenin'Andriamanitra ho aminareo ankizy sy tanora. Meloha izany nefa dia hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny ty ampaha-potoana natokana ho amin'ny ankizy sy ny tanora ity. Ny fanahy masina ne hamenonao azy ireo mba hamantarany ny sitraponao sy ny tokony hivelomany amin'ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izay vavaka izany. Amen. Mbaza ho toerana ianareo. Ny tenin'Andriamanitra akatsika fampianarana fioan'io rankizy sy tanora dia araka izay hita ao amin'ny Samoela voalohany toko 7. Samoela voalohany toko 7 ka ny 7:20 tapany farany. Samoela voalohany toko 7 dia ny 7:20 tapany farany. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa mijanona kely ianao, ilazako ny tenin'Andriamanitra. Amen. Andeny averintsika miaraka e. Fa mijanona kely ianao, ilazako ny tenin'Andriamanitra. Samoela mpaminany sady
mpitsara teo amin'ny Israely no miteny zany tamin'ny Saoly mialohan'ny andraisany ny andraikitra zay nanendrena azy. Fa isika kosa rakizy sy tanora mba azahoantsika izany teny zany ho atsika ankehitriny dia andeny ho arahantsika ty tantarany mahavatry ty indray asabotsy ny fanao fotoana ireo mpiara-mianatra dia ao anatin'izany mahavatry andeha hamonjy fety sekoly izy ireo ka ny trano fonenandry mahavatra moa amin'ny lalana mizotra makany amin'ny sekoly ka ny fanarahan'izy ireo hoe rehefa andeha hamonjy an'le fety sekoly izy ireo dia miantso amin'ny mahavatra eo a-tokotany dia miara mandeha izy ireo. Izao anefa rakizy ny fandaminana ao anivon'ny tokantranondry mahavatra rehefa sabotsy andro tsy fianarana dia tsy maintsy manampy aneny manao raharaha ao an-trano aloha ireo ankizy dia izay vao mandeha any amin'izay fandaharam-potoana samihafa. Ankoatr'izay ihany koa fiainana efa na nitezan'ireo ray aman-dreny any mahavatra sy ny raitapo aminy hoe isa maraina melohan'ny anaovana ny fandaharam-potoana samihafa dia tsy maintsy mamaky mofinaina aloha dia vavaka fa rehefa amin'ny hariva vao miaraka miombavaka izy rehetra. Dia zao ary tonga ary le sabotsy dia nanao raharaha aingana be mahavatra fa inona mbola tsy vitana namaky mofinaina nizao ary fa misiko ao ivelany ao ireo namany tonga le fotoana andehanana zany dia zao no nataony mahavatra niraisiny le karatra mofinaina dia niazakazaka nakany amin'ny eny izy dia hoy izy hoe neny ilazao ireo namako ireo hoe tonga dia mandehana aloha fa hanenjika azy satria mbola tsy namaky mofinaina. Fa mijanona kely ianao ilazako ny tenin'Andriamanitra. Izay no nataony mahavatra nampandehany any an'ireo namany nandeha melohana azy. Fa izao mantsy rakizy i Saoly tamin'io fotoana io le nilazany dadabe Samuela azy hoe mijanona kely ianao ilazako tenin'Andriamanitra nisy tovolahy mantsy niaraka any Saoly fa i Saoly irery no nilazany an'le tenin'Andriamanitra. Dia tahaka izany koa isika tena tiany Jesosy handray tenin'Andriamanitra manokana eo amin'ny fiainantsika dia araroty ireny fotoana tokony handrenesantsika tenin'Andriamanitra manokana ireny toy ny fianarana sekoly alahady ny vavaka alahady maraina ny fotoam-bavaka samihafa indrindraindrindra le fotoana iarahana amin'ny fianakaviana ao an-trano. Andeny ho arahantsika sy ho averintsika indray mandeha le tenin'Andriamanitra teo hoe Samuela voalohany 7:7 tapany farany manao hoe fa mijanona kely ianao ilazako ny tenin'Andriamanitra. Amena. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Iaraka ivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo ankehitriny dia tonga eo amin'ny fotoana izay makina ny teny soratra masinao sy andraisana ny afatra avy amin'izany izay teninao izay fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Teninao izay atsapahanay fa tianao tokoa izay. Koa ankehitriny ary dia mangataka ilay fanano masina mpitarika izahay hitarika ireo izay hamaky izany teny izany. Mangataka ny fanano masina pampahery andrakotra ny iray aman-drem-pitandrina izay hitondra izany afatra ao izany. Mangataka ny fanano masina mpanazava hanokatra ny fonay tsirairay aby izay eno izany anazava aminay izay tianao ambara aminay indray amin'izao maraina izao. Ka dia isaoranay ianao izany koa amin'ny tenena raha-tompo fa miaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Iaraka amaky ny tenin'ny sotra masina antsika tompoko
izany a dia ho hitantsika ao amin'ny bokyny Levitikosy. Levitikosy 7:10 raisiny eo amin'ny andininy voalohany ajanona eo amin'ny andininy faefatra. Levitikosy 7:10 raisiny amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra. Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitrareo. Samia matahotra ny reninareo sy ny rainareo ary tandremo ny sabatako. Izao ny Jehovah Andriamanitrareo. Aza mivily anaraka Andriamanitra izy na aza manao Andriamanitra anidina ho anareo. Izao ny Jehovah Andriamanitrareo. Amen. Hotohizantsika ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio ny vakiteny. Matio 7 raisitsika amin'ny andininy 9. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Aza omena ny alika izay masina ary aza tsipy eo anoloanan'ny kisoa ny vatosoanareo. Fandrao hanitsaka azy izy dia hifototra ka hamiraviranareo. Amen. Ndeo varanantsika ny vakiteny. Hitantsika ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Petera. Epistily voalohany nosoratan'i Petera, toko voalohany. Raisiny eo amin'ny andininy 7:10 ka hatramin'ny 9:10. Petera voalohany, toko voalohany. Raisina eo amin'ny andininy 7:10 ka hatramin'ny 9:10. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Koa amin'izany sikino ny sainareo dia mahonona tena ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny isehoan'i Jesosy Kristy, tahaka ny zanaka manoa tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo fa araka ny fahamasina nylay ny antso anareo. Dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Ray masina ao maramasina ny fahamarina tena ny fahamarina. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana anao ny hira fahenina sy rojato adiny voalohany sy faefatra ho fitsenantsika ny afatry ny Tompo. Petraka isika. Amintsika rehefa koa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Reko malala ny Matio 7 ny andenin'ny fahenina riavana izay voalahatra amin'ity andro ity no andraisana afatra ao antsika amin'izao alady voalohany amin'ny volana aogositra izao.
volana aogosta zay iarahany efijakema mandinika lo hevitra hoe manamasina ny tenany ny pino, manamasina ny tenany ny pino. Tsara manamarika fa ny Matio toko 7 dia ao anatin'ilay toriteny nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra. Jesosy mitory teny, Jesosy manome torolalana ny mpanaradia azy, fa ny mpianatra, ny mpanaradian'i Jesosy Kristy dia tokony hanana fomba fiainana vaovao, fomba fiainan'ny zanak'Andriamanitra, fomba fiainan'ilay olona mifandray amin'ilay Andriamanitra masina, fomba fiaina iainan'ny olom-baovao izay novonjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Inona no anaovantsika minga amin'ity Matio toko 7 andininy 9 ity: manamasina ny tenany ny pino. Tao amin'isika akitiny hoe meteza ho pino miaina amin'ny fahamasinana, meteza ho pino miaina amin'ny fahamasinana. Voalohany, tandremo ny fifandraisana amin'ny hafa, tandremo ny fifandraisana amin'ny hafa. Hoana ediny ny fahenina tapany voalohany: aza omena ny alika zay masina ary aza atsipy eo alohan'ny kisoa ny vatosoa anareo. Misy teny fandrarana mazava hitatsika eto: aza omena, aza atsipy. Misy zavatra zay efa nomena ny pino, misy zavatra zay efa natolotra sy noraisina manokana avy amin'Andriamanitra, dia mazava tsara eto hoe aza omena, aza atsipy. Tsara manamarika fa raha ny soramasina ny dinihana dia azo ambara fa biby miaina amin'ny loto, amin'ny fahalotona rehetra, ny aliky ambo sy ny kisoa. Izao no ambarany ao amin'ny Petera 2:2 andininy 2:20. Petera 2:2 efa miantra aminy no abolana manao hoe ny ambo miverina indray amin'ny lohany, ny kisoa vavy efa ny sasa dia misy potaka indray. Zany dia maneho tokoa fa ny soratra masina dia mampiariary fa biby tia maloto, tsy mety miova, tsy mety miala amin'ny ratsy, tsy mety miala amin'ny fanao ratsy ny alika sy ny kisoa. Dia eton Jesosy zany manao fanoharana ny hoe misy olona zay fatrapifikitra amin'ny faharatsiana, misy sokajin'olona zay zatra milona ao anatin'ny fahalotona, miverina amin'ny lohany, miverina amin'ny zava-dratsy, efa navoaka, efa niodiovina, kanefa te hisisika, te hiazakazaka, te hilona ao anatin'ny fahalotona mandrakariva. Dia hoy Jesosy hoe aza omena ho an'ny ambo zay masina, aza tsipy eo alohan'ny kisoa ny vatosoanareo. Ny masina sy ny vatosoa eto zany no rarana, tsy omena na tsipy eo alohan'ireo biby na sokajy maloto ireo. Ny masina dia entina ilazana ilay voahavaka ho an'Andriamanitra. Ny masina dia izay efa navahan'Andriamanitra ho azy manokana.
ny masina dia milaza mihitsy hoe lay miavaka tsy manam-paharoa tena ho an'Andriamanitra io lay olona no amasinina no avahana ka tarinany amin'ny hoe aoko masina ianao satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Ny vatosoa indray dia milaza zavatra sarobidy zany. Vatosoa dia milaza fahasoavana izay nomena sy natolotra manokana, milaza ny fahatsarana rehetra zany. Koa raha miteny Jesosy Kristy eto hoe azo mena ny alika izay masina ary aza tsipy eo alohan'ny kisoa ny vatosoanareo, dia milaza mazava zany hoe ianareo mpianatra, ianareo izay mpanaradian'i Jesosy Kristy ane, dia olona efa miavaka, efa navahan'Andriamanitra mba ho an'Andriamanitra olon'Andriamanitra, olona sarobidy indrindra eo anatrehan'Andriamanitra satria ny rano Jesosy Kristy zanany no namonjena, nanavahana, nanavotana. Zany hoe olona tena manandanja eo anatrehan'Andriamanitra ny mpino, ka izany indrindra no hitaomana sy hitarenany mpino hoe tandremo ny fifaneraserana, tandremo ny fifandraisana amin'ny faharatsiana. Efa voavaka ianao, efa sarobidy indrindra eo amin'Andriamanitra ianao, manana ny lanjany eo amin'Andriamanitra ianao. Tandremo ny tenanao, tandremo ny fiainanao hoentinao milona, hoentinao manaraka ny fanao zao tontolo zao, ka miray lasitra, miray fomba manaraka ny adalan'izao tontolo zao. Reko malala, manamasina ny tenany ny mpino, tsapanao ve fa masina eo anatrehan'Andriamanitra ianao noho ny fifidianany, noho ny fanavahany tamin'ny olon'izao tontolo zao ka tonga isan'ny fiangonany? Tsapanao ve fa sarobidy toy ny vatosoa tsy manam-paharoa ianao satria olombelonanay noarin'Andriamanitra hitovy endrika aminy ka novonjeny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy? Tandremo ary ny fifanerasirana amin'ny hafa, sao lay tenanao izay voatokana ho an'Andriamanitra, hoentina manompo azy, entina manome voninahitra azy. Tandremo zany tenanao zany no ilomanao, iarahanao amin'izay tontolo ny faharatsiana sy ireo zay olona fatrabefikitra amin'ny faharatsiana. Tandremo ny fiainanao omenao, tandremo ny misarobidy indray avy aminao atolotrao. Miantso, mitaona, mitarika anao ny tompo, antso, aza mitondra ny fiainanao, aza manolotra ny momba ny tenanao intsony ho amin'ny filomana amin'ny faharatsiana sy ny fandraovan-dratsy zay maro miazakazaka amin'izany. Kristiana ianao, novidian'i Jesosy tamin'ny rany ianao, tandremo ny fifandraisana amin'ny ratsy. Mazava tsara lay voalaza ao amin'ny Petera voalohany, toko voalohany, andininy 17 sy manaraka hoe koa amin'izany, sy kino ny sainareo dia mahonona tena ka antenao tsara amin'ny fahasavana zay hoentina ho anareo amin'ny isehoan'i Jesosy Kristy. Tahaka ny zanaka manoa tsy mitondra tena araka ny filanao fahiny tamin'ny tsy fahalalànareo, fa araka ny famasinana le antsoanareo dia aoka mba masina kosa koa ianareo. Fahiny ianao
mety mbola nylona tamin'ny fanao zao tontolo zao sy ny faharatsiana rehetra fa rehefa voavaka voavidin'i Jesosy ianao tandremo ny fifandraisana amin'ny hafa amasino ny tenanao ho tena mendrika ilay tompo ny antso sy ny fidanao tandremo ny fifandraisanao amin'ny hafa. Ny afatra faharoantsika beteza kopino mena amin'ny fahamasinana mitandra ny ainy tsy ho very, mitandrina ny ainy tsy ho very, mitandrina ny ainy tsy ho very. Hoy ny andinin'ny fahaenina tapany faharoa, fandrao hanitsaka azy izy ka hifotitra ka hamiravira anareo. Fandrao hanitsaka azy izy ka hifotitra ka hamiravira anareo. Eto zany dia mazava tsara hoe ilay zava-masina, ilay masina, ilay vatosoa raha toa ka natsipa nanomena ho an'ny ambo sy ny kisoa dia ho itsakitsahiny ary rehefa zany dia hifototra izy ka hivadika miravira. Raha mandinika tsara izany tolona nanomeny Jesosy zany tsika dia mahita taratra fa tian'i Jesosy Kristy mba hitoetra tsara ao amin'ny fiainana ny mpanaradia azy. Tian'i Jesosy Kristy ho azo antoka hitoetra amin'ny famonjena ny olona efa novidiny. Tian'i Jesosy Kristy ho voazona, ho voatahiry amin'ny fahasoavana efa noraisiny lay pindro, lay novidiny, ka tsy ho rava ny faharatsiana, tsy ho rava ny asany matiny Satana, ka sanatria ho any amin'ny fahaverezana. Hoe teo hoe raha omena na atolotra na atsipy amin'ny mpanao ratsy na manaiky hiara iombona amin'ny faharatsiana lay zanak'Andriamanitra, lay mpino nofidian'i Jesosy tamin'ny rany, dia lay fahasoavana nomen'Andriamanitra mihitsy, lay zavatsoa zay nomen'Andriamanitra mihitsy eto no potika sorava ary loza no manjo. Jero tsara kely izy teo hoe averina tsara, hanitsaka azy izy, hanitsaka azy lay zavatsoa voatokana ho an'Andriamanitra, ny fiainanao zay nofidin'Andriamanitra tamin'ny rany, raha mbola hoentina amin'ny faharatsiana dia ho itsakitsahiny faharatsiana, tsy manakasiny voaososy simba rava ny fahatsarana, rava ny fahasoavana. Hanitsakitsaka ny zava-masina, hanitsakitsaka ny vatosoa sarobidy, simba ny lanja, simba ny lenta maizy azy lay zavatsoa, simba tanteraka. Ary ny loza dia zao, hifotitra ka hamiravira. Tsy hoe nozimba azy mainy sy nitsony sy niaviny fotsiny lay fahasoavana na lay fahamasinana, fa ny tena loza dia zao, hivadika izy ka handrava ny fiainanao, zay le hoe hifotitra ka hamiravira, handrava ny maizy azy anao, hanapotika tanteraka ny fiainanao, hanapotika ny tanteraka ny hoavinao, zay le hamiravira. Midika zany fa zao ny tsy fahaizana mitoetra amin'ny fahamasinana. Rehefa tsy mitoetra amin'ny fahamasinana ny olona, mifandray amin'ny mpanao ratsy, miaina amin'ny tontolon'ny faharatsiana rehetra, dia mampiditra loza
mamiravira manapotika noaviny mandrava ny fiainana fiainam-pahasoavana efanomaniny Kristy ho azy. Rava ny fiainam-pahasoavana, rava ny fiainam-pamonjena. Zany eny no mahatonga an'Andriamanitra nanafatra tsara ao amin'ny Levitikosy 7:7. Aza mivily anaraka izay Andriamanitra izy. Raha vao mivily manaraka Andriamanitra izy, tapaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra ka dia vira vorain'ny fanompo-tsampy, vira vorain'ny fanao izao tontolo izao, fahaveresana, faharavam-piainana no miandry. Lay efa nomena fahasoavana ka miazakazaka amin'ny tontolo faharatsinana, rava ny fiainany manontolo. Zay afaka malala. Manamasina ny tenany ny mpino, tena fitiavana Andriamanitra ivavahantsika. Tena fitiavana ilay Jesoa Kristy tompontsika eto ka manoro ny fomba fiainana marina ahafahan'ny mpino mitoetra amin'ny fahasoavana sy ny famonjena. Mitaona antsika izy handeha amin'ny fahamasinana mandrakariva. Mazava tsara ny teny averimbelona trano hoe aoko masina ianao satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Efa voavaka Andriamanitra ianao tao anatin'ny olon'izao tontolo izao. Efa sarobidy indrindra eo mason'Andriamanitra ianao, tiany homena fiainana ianao. Maiza mandeha amin'ny fahamasinana, maiza mandeha amin'ny lalana voasotra Andriamanitra, fa izany no ahafahana mitahiry sy mitoetra amin'ny tena fiainana. Fa raha toka manadino ianao ka miosina fanao izao tontolo izao, rava ny fiainana no manin'Andriamanitra anao. Tianao Andriamanitra ka miantso anao, mananatra anao amin'ny alalan'i Jesoa Kristy indray ny hoe aza omena ny kisoa, aza omena ny alika izay masina, aza tsy mpialohan'ny kisoa ny vahantsoanareo. Fiainana tsarobidy ny tian'Andriamanitra anao, mifikira miorena. Afaka malala mazafa ny avatra ny tombo antsika amin'ny ity andro ity. Meteza ho mpino miaina ny fahamasinana, mba tena mpino miaina ny fahamasinana tokoa ianao ka mitandrina fatratra ny fifandraisana amin'ny hafa. Maro be ny entim-pifandraisana, fa ny tena mpino kristianina miaina ny fahamasinana, mandeha amin'ny fahatsarana ihany ifandraisana. Fa raha olona mbola milona amin'ny fahotana izao tontolo izao, ilaozy alavivo. Ary indrindra tandremo ny ainao tsovery, satria misy fiainana tean'Andriamanitra anao, amasinony ny tenanao, hitoeranao amin'izany. Ho aminao ny Tompo. Amen. Aoka itsangana isika hivavaka azy. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao indrindra izahay. Fa tamin'ity alahady voalohany amin'ny volana aogositra ity, dia niteny taminay ihany ianao. Mitaona anay mpino kristianina mba handeha amin'ny fahamasinana mandrakariva. Ny mpino kristianina tokoa mantsy, izay efa novonjenao Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesoa Kristy, nino nandray ny famonjenao dia tao aminao mba hiaina ny fiaina manokana, dia ny fiainana zanak'Andriamanitra, dia ny fiainam-pahamasinana. Tao aminao zahay mba hitoetra amin'ny fiainam-pahamasinana mandrakariva ka hitandrina tokoa ny amin'izay fifandraisana amin'ny hafa, fifandraisana amin'ny olona anatin'ny fiarahamonina. Ny fiarahamonina izay misy sokajin'olona izay mbola fatrapifikitra amin'ny faharatsiana rehetra amin'ny fandikanany didinao,
dia atao aminao zay mba tsy antoraka nahiaraka amin'izy ireny fa mandrava ilay fahamasinana efa nanavahanao anay zany. Atao aminao zay toetra amin'ny fahamasinana fa izany koa nafana mitahiry ny tena fiainana, mitahirany tsovery. Zay tiako mantsy raha miara-miosina faratsiny zay dia ho potika sorava no avinay satria hamiravila ilay ratsy. Saotra tompony amin'ny teninao zay mampianatra mitarika anay tokoa handeha ho amin'ny fahamasinana mandrakariva. Fanamasina hiasa tompo, hampitoetra ny teny hitarika anay tompo iaina izany. Andriamanitra makivaky ity herinandro ity zahay mitantana mivimbina anay arovy izahay hitoetra aminao Kristy mandrakariva. Andriamanitra amin'izay volana aogositra zao dia marobe ireo asa tanterahany fiangonanao amin'ny fisin'ireo fiaonam-be samihafa zay atrehan'ny sampanasa ao anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Jesosy entina mba afaka ireny rehetreny. Ny fiomanana, ny fikarakarana, ny fandaminana rehetra tompo ta io lavorara. Ary zay rehetra mikasa hiatrika ny fiaonam-be ireny na ireny zakabe ireny hitantana hivimbona hiaro ianao tompo. Dia izy eo hatrany koa ny mahafiangonana miaina mitoetra amin'ny fahamasinana mandrakariva. Jesosy mitahiny fiangonan'i Jesosy Kristy ianao. Ao tompo ireo barao ny mpiandraikitra fobe, ny mpiandraikitra fobe rehetra, ny président synodal, ny mpitandrina rehetra, eny ny fitandremana rehetra. Tonga fiangonana hitona ny fahazavany Kristy eto amin'ity firenena malagasy misy anay ity, ka andrava tokoa ny asan'ny maizina fa hatonga ny firenena handeha amin'ny fahamarinana ny vahentsindra. Eny ny fiangonana no andro iorenan'ny fahamarinana ataovy mahajoro ho amin'izay nanjara fanompono zany hatrany. Dia zany tompo vakay dia mitahi ny olona rehetra ianao amin'izay fikasana faniriana rehetra amin'izay volana aogositra izao. Tompo vaky mona anay anybevaka nampanariny tomponay manao hoe renay ho zay nentanitra ho amasinina ny anaranao, tonga anay ny fanjakanao, atao anay sitraponao ety atany tahaka ny nentanitra eo minasitaza ao anay ary mamelany akay tahaka ny namanana izay meloka taminay aza mitoreo amin'ny fankapana ahy ka manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ataontsika ny hira andeha isika hiaraka. Amen.
hijoro vavrobelon'ny tompo isika riavana amin'ny alalan'ny fiombonantsika ny fanekempinoana apôstôlika izay manao hoe mino Andriamanitra raitsy tompo mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tongontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina teraka-pahareveritsy nijaly nanapaka Pontio Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalefa nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ao any-danitra mipetraka eo ankavan'Andriamanitra raitsy tompo avy any miaviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fimbonana masina manerana zao tontolo zao ny fimbonan'ny olona masina ny famelan-kely ny fitsaranany tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Anatanteraka ny rakitra isika zao koa ny hira fa 770 no tanterana mandritra izany. Tima
aoka hitsangana ny fiangonana hanolotra ny rakitra isika. Afaka mipetraka ny fiangonana. Amarana izao fotoana izao isika ariavana koa ny hira fa 770 andiny voalohany sy fahatelo no tanterahantsika aorin'izay dia atolotra ny tsodrano. Manasa ny fiangonana hitsangana. Tsodrano atsika amin'ny antombo Jesosy manao hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ny hahamasina anarosoma tanteraka ka aokorvana koa ny fanainareo sy ny ainareo ny tenanareo ho tanteraka ka tsy natsiny amin'ny fivian'i Jesosy Kristy tompontsika matoky izy mentsonareo sady izany no anify izany. Amen. Petraka manavavaka mangeny isika. Ho an'Andriamanitra irirany ny voninahitra amin'ny anaran'Ay sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Isaorantsika ny tompo ravana afaka niarany omina isika tao anatiny ny fampovavahana iny isaorantsika indrindra ihany koa izy fa mbola nitondra hafatra indray ho antsika tsirairay avy tamin'ny alalan'ny mpanompo nambarana tamintsika androany fa meteza ho mpinimiaina amin'ny fahamasinana ho an'izany mpinimiaina amin'ny fahamasinana izany mitandrina ny fifandraisana amin'ny hafa ary mitandrina ihany koa mba tsy hahafery ny ainy dia izay ny koa mamarina fandarantsika tamin'ity androany ity mamy fotoananao zay ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.